ry avana malalo amin'ny tompo atonao amintsika rehetra trany ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Mankalaza Pentecoste isika niolia to fahazarana zany satria nandritra ny 2 fotoana mahery dia nankalaza Pentecoste zany ary fa talohan zany ara no efa nankalazana ny Pentecoste. Misy ny tena mahalala ny dikany maro ary inoko fanombonatsika rehetra dia izao no hoe ny Pentecoste ve ny Pentecoste dia andro latsahan'ny fanamasina. Ny Pentecoste ve ny Pentecoste dia andro ny fironan'ny fiangonana sy ny sisa ary indrindra vao avy nalatsika teo moa ny asan'ny apôstôly toko faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fatelo ambin'ny folo izay mitantara indrindra izany andro Pentecoste izany izay miseho tany Jerosalema tamin'ny fotoana ry avana malalo mety marina daholo zany zany rehetrarehetritsika ary tsy misy diso zany zany no tsaitsika fa ireto misy zavatra tiako mba fampiarana aminao. Voalohany indrindra dia izao tamin'io fa ny andro Pentecoste dia andro hanamafisany Jesosy Kristy tompo, andro hamafisan'Andriamanitra fa tiany ianao ary tokony ho fantatsika izany. Ity andro Pentecoste ity na inona toetranao, na inona fombanao, na inona fiainanao, na inona eritreretinao, ity andro Pentecoste ity dia andro itiavana tompo anao araka izany. Ry havana malala izay ny voalohany fa ny faharoa dia ity fomba fanaontsika eo amin'ny fiainantsika mba olombelonantsika ny misy no hoe rehefa tonga ny andro anankiray ka manome fanomezana ny ray aman-dreny dia mba misy zavatra takiny andro sy hoe mila vany le ray aman-dreny dia efa mitaky iny zavatra iny ho amin'ny zanany. Ohatra na vita fianarana ny zanatsika na azo satsary izy tamin'ny fotoana izay nanatanterana izy zany ary rehefa in'izany ka manome fanomezana ho azy sika noho izany mba hovary soman'ilay zanatsika ireny dia mbola ampitsika kely manao hoe tsara no ataonao anaka fa mba tokony ho hatsarainao koa zany amin'ny manaraka. Tsy misy hafan'izany ny Pentecoste ry havana zany tiako fampizarana aminao amin'ny teny ity. Tsy misy hafan'izany ny Pentecoste fa efa tsara nanomezana Andriamanitra atsika zany fanamasina zany kanefa mba fantatsika fa itompo koa dia mba mitaky zavatra amintsika mba tiatsika mba hiainatsika eo zao Pentecoste izao. Ry havana malala andehana isika hifampizary zany tenin'Andriamanitra zany amin'ny mpifaliana, hifampizary zany tenin'Andriamanitra zany amin'ny tiavana sy amin'ny fahasoavana ho voninahitr'Andriamanitra. Raha nanaraka tsara ny famakiana ny boky ny asan'ny apôstôly teo anao ny toko faharoa dia misy ny andininy voalohany tapany voalohany sy ny andininy fahaefatra tapany fahaefatra izay voakiko miaraka amanao hoe ary no tonga ny andro Pentecoste dia teo amin'ny fitoerana ray izy rehetra ary samy feno fanamasina izy rehetra araka izany. Ry havana malalo amin'ny rehetra ny zavatra takiny tompo aminao rehefa tiany ianao ka nomeny zany fanamasina zany amin'ity Pentecoste ity ary tsaroko fa zany no tokony ataontsika eto rehefa miala eto isika mandritra ny fotoana rehetra izay iainantsika indray koa araka izany. Ny voalohany ry havana dia izao ary no tonga ny andro Pentecoste dia teo amin'ny fitoerana ray izy rehetra. Ny dikan'izany ry havana dia izao tian'Andriamanitra tiany Jesosy Kristy tompo ho hamafisina ny fifankatiavana ho an'izay nandray ny fanahy masina. Tiany Jesosy Kristy tompo ho hamafisinao ny fifankatiavana rehefa nandray ny fanahy masina ianao. Ry havana malala mazava tsara ny volaza eto ary hafa loatra moa ty zavatra rehetrarehetra nyseho ity. Ny mpianatra moa dia efa nolazaina raha teo fa tsy samatsaraka ntsony taoriana nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty ary rehefa niakatra ho any an-danitra izy dia tena hoe miarah mitoetra amin'ny toerana iray ianareo ary dikan'izany dia izao miombony ianareo sy sisa aza mbola manao zavatra fa hiraky ny fanahy masina ho aminareo ary dia tonga tokoa izany fanahy masina zany. Iza moa ireo mpianatra reo ry havana? Ireo mpianatra reo dia taony apôstôly 12 niaraka tamin'ny tompo tao anatin'ny 12 fantatsika tsara fa tsy otsony Jodasy satria Jodasy efa maty namampitena tamin'izany fotoana zany fa taony 12 raiky ambin'ny 16 ary efa ny soloana moa maty ary
taty aoriana matianina nampy azy ny soloan'ny Jodasy araka izany hoe reo le apôstôly, reo le mitsotsoka, reo le sara toerana, reo le verihevitra tamin'ny fotoana niseholy ny famononan Jesosy, nitsakana Jesosy, itsy niteny hoe za tsy minona tsy mahita ny tsaniny, sy ny olona treo amin'ny taniny, sy ny sisa zany rehetrarehetra zany miainandreo kanefa miara mipetraka ihany reo tao aorianan'ny fotoana ny Pentekoste. Tao reo vehivavy nanara-diny tompo sahira-tsaina mba saky karakara ny fatin'ny tompo tamin'ny fotoana andro rehefa vita ny finanana mofo tsy misy masirasira fa sahirisy tsy nahavita zany tsy tao ampasana intsony tompo taony nafarafo miazakazaka mba niteny tamin'ny mpianatra ka nanao hoe efa nitsangana ny tompo fa olo mpianatra tsy mino am'izany zahay ary dia mbola niafika tao amin'ny trano tao Jerosalema ihany izany rehetrarehetra zany ny zava-nisy ry avana ary no mpianatra reo tsy iro ihany fa mety nisy koa aza ngamba tamin'ny fotoana aminy la ilaza fa nino an Jesosy ka nilaza azy manao hoe de ray na aleloia aho asana tamin'ny sapany fi kanefa namono azy iray ka nanao hoe omboy tamin'ny Pasika ary rehefa aveo indreo ihany koa izy fa mbola mipetraka teo amin'ny toerana anankiray ny fankaty sy ny sisa sy ny sisa. Ry havana malala ny tompo misy dika ny nanomezana ny fanamasina fanara ihany amin'ny fitoerana iray dikan'izany dia zao ny andro Pentekoste dia fotoana ray mba hangatahany tompo amintsika amitra aminao mba hanamafisanao ny fifankatiavana eo amity ireto mpianatra reto ireto mpanaradian'i Jesosy reto dia tadio tsara fa niarany toetra niaran'olona ny dikan'izany ny rahina ary voatantara amin'ny asan'ny apôstôly fa niombonana avokoa fananana rehetra ny sakafo sy ny sisa ary dia tsy nisy saminaka ho azy tsy nisy ny saratsara ka tsy nisy ny fanavakavaka sy ny sisa sy mifanilika azy fa tena niombonana sy ny fankaty izy ireo na dia teo azy zay mety fanolana na dia teo azy zay mety nahasorena na dia teo azy zay mety tsy niombona-kevitra talohan'izao rehefa tonga ny amin'ny Pentekoste rava avokoa zany foana avokoa zany satria niombona ny fiangonana niombona ireto mpianatra ireto ry havana malama ny tompo tsy nisy hafan'izay Pentekoste izay nilatsarany fanamasin'izay ny Pentekoste lalovanao amin'ity nolo tsy fotoana ity ny Pentekoste lalovanao amin'ity an'ity isika eto dia fanara ihany nomen'Andriamanitra antsika isika eto na misy ny tsy fitovina na misy ny fahasamihafana na misy izay mety tsy nampitovy hevitra sy ny sisa dia zao no tsarovy fa tian'Andriamanitra mba hifankaty isika tian'Andriamanitra mba iray saina isika tian'Andriamanitra iray fo isika tian'Andriamanitra iray fampitondra isika araka izany ry havana malala amin'ny tompo fotoana namafisatsika ny fifankatiavana hitahan'izao fotoana izao ary tokony hitsapantsika tsara izany fitiavan'Andriamanitra izany izay nampiny atsika voalaza tao amin'ny toko andimy fahadimy amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa fa taon'ny jiosy tao mivavaka tsara tamin'ny toetra tany Jerosalema ny firenena samihafa rehetra isika zao zany ary tokony fatatsika ihany koa olo Paoly apôstôly ao amin'ny Galatiana toko fahadimy andimy fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny fahina amby roapolo raha velo ny fanahy isika dia aoka andiaraka ny fanahy ary aoka tsy andrano tena foana ka ifampiaiky sy fampiana dikan'izany dia olo Paoly apôstôly raha manana ny fanahy masina ianao ataovy zava-poana ny fananitra sy ny fampiaiky raha manana ny fanahy masina ianao ity aoka fa zavatra tsy misy akory ary ataovy zavatra tsy tombo misy izany hoe fifandragitana sy ny hafa rehetrarehetra izany ary Jesosy Kristy tompo ry avy dia efa nilaza raha teo amin'ny Jona 7:10 manao hoe izany mahafantarany olona rehetra fampianatra nareo raha mifankaty ry havana malala amin'ny tompo amafisy ny fankatiavana manomboka amin'ny tenanao sy ny fankatiavanao amin'Andriamanitra ny ao atokantrano ao raha miady anareo mivady ataovy zava-poana zany fa tsy masoa anareo zany mifankatiava mifanapifefanomen'Andriamanitra ny fanahy masina anareo raha miady anareo mpiray-tampoa mifankatiava fefanomen'Andriamanitra ny fanahy masina anareo ary aza vela ho vasiko sy fahakazahoana sy sisa izany fitiavan'Andriamanitra anao zany fa ataovy lehibe tokoa mifankatiava
mifankatiavana ray aman-dreny sy zanaka fanotontsoa atsika dia ny fitiavan'Andriamanitra izay manampy antsika tsirairay avy isan'andro isan'andro. Hafa loatra miavana inoana ny filazany amin'ny Marika 4 voalazany Jesosy Kristy teo zany ao amin'ny Marika 4:5-20 raha nanaraka tsara famakiana azy teo ianareo dia izao ny voalazany eo. Ary raha misy mpiray trano miady an-trano dia tsy aritra zany mpiray trano zany. Rehefa nomena ny fanahy masina ianao, rehefa nomena ny fanahy masina ianao ary andro ny Pentekosty zao zany dia tadidio fa iray finoana iray aina ianao tokantrano. Aza miady fa efa ny tompony efa nilaza tsy aritra zany nefa efa nomeny ny tompo anao zany. Za ry amin'ny misoditeninareo gamba misy fantatro pastera hoe misy miady tsika tsy zany a fa ny fanahy masina no miteny amintsika eto ary ny fanahy masina no manampy antsika araka izany rehetra rehetra zany. Ry avako malala nove mba fantatrao fa mitiany ity isika dia ho ray fanompony eo anatrehan'Andriamanitra ary tanterakitsika zany satria anio isika dia hanao voka dehibe. Ataovy am-pifaliany zany aza mijery ny ataon'ny hafa, aza mieritreritra ny hafa ataotsinanao ianona ataotsinao tsy zany tediavin'ny fanahy masina atao zay milotsoko aminao fa ianao tonga hoe ndreto zay mianakavy anatanteraka izany am-pifaliany anatanteraka izany satria ray fanompony zay Pentekosty zany andro tembaka ny fankalazany zay isaotra an'Andriamanitra no zany fitiavana zany. Izay ny takian'ny tompo aminao tiany ianao ka rehefa tiany tompo ianao mifankatiavana ataovy zava-maivana zay mampisaratsaraka sy mahatonga antsika tsy hitovy fahiray ny fanompona fanara ihany nanao fambatisa antsika rehetra araka izay. Fa ny faharoa avako dia ity lazay teo zay le andiny voalohany ary nitonga ny amin'ny Pentekosty dia teo amin'ny fitoerana ray izy rehetra. Dikan'izay mifankatiava aza misaratsaraka. Fa ny faharoa dia ity ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra, samy feno ny fanahy masina izy rehetra. Ry havana manala raha mijery tsara an'izany ianao na iza tao na nisy jiosy tao na nisy mivavaka samy hafa na iza tao samy feno ny fanahy masina. Tsy nisy tao nanao hoe ary ny jiosy dia mahazo misimisy kokoa ny mivavaka tsara. Tsy nisy teo nanao hoe ity a dia hita fanazoto tokoa ka dia nahazo fanahy masina feno bebe misimisy kokoa no ny sasany fa reto dia ohatra ny hafahafa ka dia nahazo tapatapany fotsiny any. Iron'ilay niafina tany an-trano Jerosalema dia tsy nahazo mihitsy fa zany fa nahazo zany fanahy masina zany tsy nisy an'izany. Fa ny zavatra voalaza teo dia izao ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra. Avertinay mandeha miavaka tiany Jesosy Kristy tompo isika matoa nomeny ny fanahy masina ary rehefa tiany Jesosy Kristy tompo ianao dia asainy mifankatia fa ity ny faharoa matokia fa andro ny fahatokiny zao Pentekosty zao matokia fa tsy diso anjara ianao ary atao mitovy ny anjara antsika rehetra. Zay ny faharoa zay tiany Pentekosty tao lazay matokia fa rehefa mandalo zao Pentekosty zao anao dia tia tena aminao tompo manao hoe tiako ianao ary rehefa tiako ianao dia atao mitovy avokoa tsy diso anjara ianao tsy misy atao mitombo tsy misy atao aminy tsara ny fahasoavana hoy ny tompo. Ry hava-malala tadio fa mitovy ny fitiavan'Andriamanitra antsika tena mitovy ny fitiavan'Andriamanitra antsika fanara ihany no nomeny antsika hatramin'izay nanorenana ny filoana ka hatramin'ny mbola iaina ny filoana zao ary aza mieritreritra fa adinon'Andriamanitra ianao fanara ihany tokoa nanao fambatisa antsika rehetra ary Andriamanitra tsy magnangatra eo mampiainana tatadio zany samia mijoro ary samia mahatoky an'izany fitiavan'Andriamanitra zany fa zany ny Pentekosty zany. Rehefa matsiaranao fa ilainy ty fanahy nomen'Andriamanitra ity amin'ity amin'ny Pentekosty ity dia tadio fa misy anjara omeny tompo anao anjara omeny tompo anao amin'ny fianarana, anjara omeny tompo anao amin'ny asanao, anjara omeny tompo anao amin'izay fikasana sy ny fandriana ao an-tokantranonao ao, anjara omeny tompo anao amin'ny fahasalamanao, anjara omeny tompo anao amin'ny fitadiavana, ny finoanao, ny fiainam-panahinao sy ny sisa ny amonanao sy ny fianakavianao ataon'ny tompo feno ny fanahy masina avokoa isika rehetra. Ny dikan'izany ataon'ny tompo miara ny ombim-pifaliana sy ny fitahiana isika rehetra araka izany. Hoy Paoly apôstôly ry havana
any amin'ny Korintiana voalohany toko faharoa folo andiny fahatelo ambin'ny folo any aitsika aloha zany tsenjery zany zany teny soratra masina zany aitsika tsenjery zao no atao amin'ny apôstôly fa fanara ihany manao vabatisantsika rehetra amin'ny tena iray ary sika rehetra dia efa nampisotroina ny fanahy dikan'izany raha fanahy mahery no omenantsika dia samy nomena fanahy mahery avokoa isika hiandriantsika ny fiainantsika so dia mieritreritra ianao fa hoe ny anahy ny olana angamba mafana mahery kokoa ny hafa ny anangamba ny olana mavesatra kokoa ny hafa ny anangamba ny problème tena saka ve ny aina azy no ny hafa tsy zany Andriamanitra tsy mba manome problème anao fa na dia eo aza eritreretinao hoe izah angamba marary kokoa mihitsy izah angamba sahirana kokoa mihitsy izay angamba tsy mba milamina kokoa rehetra dia tadidio fa tsotra ihany Andriamanitra efa mijery tsara fa ataony mitovy ny fahasoavana izay nomenanao satria fanahy ray ihany no nomenantsika ary samy feno fanahy isika rehetra amin'izao hoany Pentekoste izao diavana malala aza lany andro mitsiritrany amin'ny hafa averina foana zany rehefa volazo mididy folo zany aza lany andro mitsitrany amin'ny hafa mitsiritrany amin'ny hafa fa ny angatany tompo aminao dia ty mangatany dia omena ianao ary mangatany ny anaran'i Jesosy Kristy ary Jesosy Kristy dia efa nilaza fa ifanahy io nanefa ny ray isolo azy mangatany ny anaran'ny fanahy fa omen'Andriamanitra anao zany fa zay rehetra sany angatana tamin'ny fanahy dia nahazo valim-bavaka avokoa izany ny Pentekoste mampirisika anao ny Pentekoste mivavaka azy an-tsara mangataha amin'Andriamanitra midiloma mibavaka amin'izay zavatra ataonao rehetrarehetra apetrao pena tanan'Andriamanitra fa omeny ianao zany ary omeny valim-bavaka ianao ary hotanteraka izany rehetrarehetra izany tsisy diso anjara sika na iray azy hoy tantara faharotoko faharoapolo teo riavako andiny fahafito ambin'ny folo mahafinaritra ny menao zany enikely eny izy teo fa vakina tamintsika izy teo sy anareo any afa miady amin'ity mijanona tsara fa ho hitanareo ny amonjeny Jehova nareo eto sika zao riavako samy mieritreritra marary sahirana ety izany fety ety an-tany lavitra ety izasa izay mbola manomana anitsy zay tady io fefa nandalo Pentekoste ianao rehefa nandalo Pentekoste ianao hoy ny tompo aminao tsy anareo miady mijanona tsara fa hitanareo ny amonjeny Jehova anareo hitanao fa ho ambara ny tompo aminao fa tiany ianao ho hitanao fa ho porofony ny tompo aminao fa Pentekoste ny nanovanao tsy andalo fotsiny eo amin'ny fiainanao izany ary tsy angano zany tsy arina fa mbola mitoetra amintsika ny fanahy arak'izany diavana malala izao no andeha hifampaharezatsika andeha isika hifankatia ary indrindra indrindra matokian'Andriamanitra amafisy ny fahatokina azy ataovy ny asan'ny tompo fa fanahy ray ihany nomenantsika mba azahoantsika manatanteraka izany asan'ny tompo zany rehefa mirintsika andao mihira avokoa mamaky tenitsika andao amaky teny avokoa manompo an'Andriamanitra isika andao anompo an'Andriamanitra avokoa manao ny fanatitra isika andao anao fanatitra avokoa manao ny vokatra isika andao anao vokatra avokoa nitoeran'Andriamanitra isika andao anatanteraka izany tsy etiany fa ho tokantrano imbony ny zavatra rehetrarehetra ary imbonana avokoa zany ho voninahitr'Andriamanitra satria mino ny Jesosy Kristy ilay nanome ny fanahy masina ho antsika isika araka izany tanjony tompo aminao rehefa miala ianao dia tsarovy fa olona mitiavan'Andriamanitra ianao ary mbola mitiavan'Andriamanitra ianao nomeny ny fanahy masina ianao tia ny fankatia ianao ary indrindrandrindra tia ny atoky ianao fa mahazo ny anjaranao dia ho tanteraka aminao zany amen